Raha zao nova mandray an'ity onjy apeo ty de mifandarana Armageddon izay rahanao amin'ny apôstôly Benjamina no resantsika ka mbola any ampidirantsika zao mikasika an'le hoe Armageddon ny fiafarany no hitantsika ao amin'ny Apocalypse 16:17 ikambanana an'ireto hery reto avy amin'ny devoly daholo reo ny dragona sy ny bibidia mpamina sandoka ary ao amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fataperana zany ka Jesosy no mpandresy sy zay rehetra momban Jesosy. Jerentsika ihany koa zany ny fiandohany de tany amin'ny Saedena Adama sy Eva no edivan'Andriamanitra ray sy ny devoly. Toa saika resy ny devoly, saika babon'ny devoly na marimarina koa resy mihitsy satria toa marina ny lazain'ny devoly hoe tsy ho faty ianareo fa tsy nazavain'ny devoly hoe fahafatesana ara-panahy nge ny tenen'ny tompo hoe fa tsy fahafatesana ara-batana ary zay zavatra nataon'ny devoly zay de akonarina de mahazo ny akabeazan'ny olona na mivavaka na tsy mivavaka satria fahafatesana ino moa izy teo ny tambon'ny ota dia novonjena tao amin'ny batisa ny olona ampitafiana tsy le aviavy tany Saedena ntsony fa Kristy le mpandresy mihitsy no ampitafiana azy marina fa tsy le rebareba fotsifotsy na le hoe rebareba ny mpandrara-pivavahana na anao takany jiosy ka de ikaravoravo ny volombava sy karavoravo mafalalana ny akanjo tsy zay fa le finoana madio sy le fanahanao velona ary Kristy monina ao anatinao mo tsy fantatrareo fa nizanizy natao-batisany Kristy de tempolo ny fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy zay ny zava-dehibe ka ny jerentsika fandroany le Armageddon de le niady ny fanaovan'ny devoly sy Jesosy mihitsy rehefa vita batisa Jesosy ka nalaina fanahy mba madika ny mofo ho vato ho lasa mofo de nandresy Jesosy teo fa tsy tany amin'ny sakafo ny problemany de ny faharoa ndray le ino moa le faharoa teo miakofa amiko fahatelo iny miakofa amiko de omeko anao zao tontolo zao le faharoa zany de mianjerahany fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izy aniraka ny anjely azonao entina mitany hitanao ao amin'ny resaka domaine le fikarakarany tany takatasina domaine domanial ihany ny amitahana ny olona rehefa anao fitaka domanial ianao azonao rehefa amitaka olona amin'ny banky ianao de dossier bancaire ihany ny amitahana anao fa zay tsy mahalala ny voafitaka raha amitaka olona amin'ny permis sandoka ianao de permis tena izy ohatran'ny tena izy ny tena menanao fa sandoka fa anao tsy mahalala raha amitaka olona ianao ekoaka amin'ny bibidia sy ny sariny de ny baiboly ihany ny amitahanao azy ka lozany zay tsy mahay fa dia madiso hevitra ny olo izy izy tsy fahafantarana ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra teo tsika mijanona le hoe raha tereny devoly ekoaka amin'ny bibidia ny olona sy andray ny marika de mba misy kosa zany ny hoe miantso koa Andriamanitra hoe miakofa amizananao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina reo ny olona ndray zany mbola edivana eto azonao ny zay miakoaka amin'Andriamanitra zany dia an'Andriamanitra zay miakoaka amin'ny bibidia de amin'ny bibidia de ao ambadika zay mpamina ny sandoka sy ny ino izy teo mivavany dragona sy ny karazany zay nresantsika teo ka nampiritritra ny olona angamba de akona le hoe anarana marika 666 famantarana de tonga zany de tsy teneniko mazava mihitsy Armageddon ny sabata sy ny alahady ny olona ny miady iadivan'ireo tahaka ny hoe Jesosy no edivan'Andriamanitra sy ny devoly azonao dia Jesosy ny teny Andriamanitra ihany ny ankofana de afaka izy ny fiankofana amin'ny bibidia de misy andro anankiray voalahatra tsy voalaza ao anatin'ny baiboly io andro io hoe iankofana fa voafitaky ny devoly ny olona anaraka ny zavatra tsy voasoratra fa angangoany baviantitra ao anankiray kosa sabata iankofana le andro zany io de manaraka an'izay zay an'Andriamanitra tsisy resaka hoe andro sy volana sy fotoana fa na sabatiste ianao na aladiste ianao na silamo ianao
nampanaraka ny mandalina fivavahana razana fomban-drazana de tsy maintsy misy andro sy volana sy fotoana tandremana io apapa fenao fotsiny tady amitaka ny olonao solola tsinainy inge ny aladinareo raha misy anaraka ao tereo tamin'ny fotoana tamin'ny nanomboka ny filazantsara reny zay de misy an'le misitaka zany de mahita fanambarana izy hoe miova daholo ny sabata rehefa mandeha araka ny voalohambolana de rehefa voalohambolana zany ohatra alatsinainy voalohambolana de manisa 7 jours izy amin'iny de ny sabata de ny sabata de maka permission izy piasa amin'ny banky azonao de maka permission izy alatsinainy le voalohambolana de talata zany ny andro fafito de lasa sabata andro fafito amin'ny herinandro fa tsisy resaka sabotsy izy eo anatin'ny baiboly ty kely saina maternel azonao intelo nanao an'izay voaroka tany amin'ny banky zay vao tonga saina misaina ny talonko raro ny manequin eo mbola tsara azonao noho akabiazan'ireo olona taitaim-bobona tsy aotsahon'ireo mba finanareo amin'ny tompo ny fahotana vitanareo talam'izay nga avelan'ny tompo moramora fotsiny inonao vetivety ndray de lasa miverina lady indray azonao de ao am'lady anao de miady indray sainao sao de sabata ihany marina le nataonao tamin'ny voalohany de tsy tavaverina tsona satria mivavany drago nefa mibarazy ianao mivavany biby ty efa mibarazy ianao azonao de taratreo le izy ka aitsika teo ezekela ataotsika tamin'ny tsy ndritsika kely zany le ezekela 22 ezekela toko faharoa am'roapolo andininy fa enina am'roapolo ny mpisorona de mamadika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitoviny maloto sy ny madio ary mitapo maso tsy hijery ny sabatako izy ary tsiratsirainy ao aminy aho eo zany le lazaintsika teo hoe misy ho ale hoe famantarana omen'Andriamanitra io zao hoe omeko azy ny sabatako ho famantarana amiko sy aminy mba ho fantany hoe izao Jehova ny manamasina azy zany efa namany mpandresy ianao zany am'le Aramageddon raha vao mandray an'io famantarana io de misy indray le hoe ateraka ianao rehefa anaraka ianao Jesosy de tsy maintsy ateraka indray ianao amin'ny rano sy ny fanahy zay vao mahazo mahita zao sy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa azo lazany hoe tongotra ao anankiroa mihitsy nefa ny fonao sy ny sainao zany efa tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa afaka ataotsika hoe efa lavitra anao zany le fanenjena ataon'le biby ty ka raha ohatra ianao manaraka an'ilay sokatra masina de azo lazany hoe mpandresy ianao amin'ny ady lehibe n'Andriamanitra tsy to Aramageddon eo ankilan'izay le voalaza mihitsy mazava ngeny andin'ny fahenina am'roapolo mpisorona de mamadika ny lalako fa inona ny lalàna voalaza eto ny lalàn'ny baiboly fitenina amin'ny didifolo didifolo ny ao sabata ny ao anatiny navadika ny mpisorona nataony alady didy faefatra ny sabata lasa natao mpisorona didy fahatelo ny didy fahafolo ny zaraina roa nasorona indray ny didy faharoa le hoe aza manao sary ny zavatra voasikotra ho anao nasorona azonao de ny zaraina roa ny didifolo ny mpisorona dia mamadika ny lalako mandoto ny zavatra masina ny batisa zava-masina ny mariazy lasy vavy zava-masina ny sakafo zava-masina ny tenipolo fanahy masina ianao zava-masina ny mpisorona ny amitaka anao mpiainao jaina fa lasa zavatra masina zava-masina Andriamanitra lotony lazay ny famatsizy io ary zay fa nataon'Andriamanitra maloto lazay ny fandiovina ny mpisorona zany hoe ny pasteur ny mopera ny apôstôly sandoka ny mpaminany sandoka manao an'izany ary omeny anarana hafa ianao marika hafa azonao kristianina ihany ianao marika voatazona tsy zay ny anarana hafa sisansasantsisy ny totaliny ary ny famantarana tsy le sabata ntsony fa alahady antsaranao e zany ike mahatonga ny tirina hoe diakinareo hoe foana ny testamenta taloha le vavolombelona anakoroa zany de lazainy zareo hoe foana daholo ny testamenta taloha satria manjary vakiny mpivavaka ao aminy io de io sy mpivavaka ao aminy hoe ary ty misy sabata ary ty misy faminanina milasa foravanareo ny sabata de tonga de atsatsony le tena de miala le pino raha vao ohatra zay matoa le pino miala any ka makaty de nainao zao fampianarana zao izy nainao zao fampianarana zao ka andiny fa fito am'roapolo
toy ny ambodi mamiravira azy ny lehibeny eo aminy ka mandatsadrasy mahafaty aina ary mahazo arena amin'ny tsy marina zany hoe le mpitondra fiavana mpamon'olona mpamon'olona amizay niaraka ty ampanao gazety toy izy ianao izy lasa mpanankarena manitsy azy zany za miasa ao ako miasa mamelom-bateman-tsanaka zay vavolombelon'ny mpiasa ny mpanjavadika de nareo zany tena mpanankarena daoly zay miasa manan-karena zay tsy miasa tsy manan-karena aoka zay iny zay miasa mihinana misy tsy miasa aminay toanana vola kely izy ina moa izy ty mena fonkely de miasa izy de za fihina problème anareo manan-karena ganao mialona ana de izy za tsy mialona anao sy paster any mbola lehibenao nareo de anao zany aro izy nefa n karaha misy nandro karaha misy ambolana efatra lahady fotsiny izy manao service de mbola manan-karena anao sasany izy ny ako ny tobiliko ty ny azy ry de jerenao nge hoa rehefa lahady amparkina jereo amparkina parkina fiangonana de fatapatatra mampanankarena an'le pasteranao reo tomobily amparkina aminareo reo miala vere ambatona akanga ambaty vinaky ambatona akanga de apahaky be analakely anenjoma analakely aiza nahitanan'reo tomobily reo rehefa sabotsy alina makaizany volan'ireo sy ny fifalian'ireo ary raha manao alim-bavaky nareo firy am'ireo ny tonga dikan'izany a mpanankarena marina tokoa ny pasteranareo fa tsy miasa kory izy fa volaza amin'ny baiboly atomanao hoe mamiravira toy ny ambodi mamiravira ny aza tahaka ny ambodi ny lehibe ao zay ny zany ary mandatsadra mahafaty aina mahazo arena amin'ny tsy marina mahafaty ina hoe mahafaty aina tazoma io 18 amin'ny apocalypse toko 8 apocalypse 18 aina inona aina ny sonao ve manapaka jirama de lestage ve satria aina daolo reny ina lazaiko teo apocalypse 18:13 naaraka ny amin'ny 11 18:11 vakeo kely manomboka amin'ny andehan'ny fasivy aminaran jesosy ka hatramin'ny fahafolo le fazary ary mpanjakany tany izay nijangajaga taminy sy niarana anara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny teny tam'y babilôna to izy de itehatratra sy tomany azy raha mahita ny setroky ny fandoroana azy eny hijanony eny lavitreny izy noho ny fahatahorana sy ny fanaitainany ka hanao hoe indrisy babilôna ilay tanàna lehibe ry ilay tanàna mafy fa tamin'ny ora ray monja de tonga ny fitsarananao potika mihitsy izy zany tamin'le raha potika de ny faraika ambe folo ary ny mpandrato amin'ny tany de hitomany sisona azy fa tsy isy mpividy tsony ny entany ao izy zany commerçant affairiste be tozy dia entana volamena sy volafotsy sy vatosoa sy perla sy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky sy hazo manimpofona sy ny fanaka ivory rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra sy varana sy vy ary vato sanga 18 sy avozo mamy sy zavatra manimpofona sy didikazo sy menaka manitra sy didikazo manimpofona sy divay sy diloilo sy lafarinina tsara toto sy varitritrika sy omby sy ondry sy soavaly sy kalesy ary tena sy ain'olona avy reny kely le farany teo omby ondry soavaly sy kalesy ary tena sy ain'olona aty amin'ny testamenta vaovao io amin'ny apocalypse io ao am'le lazainareo fa malasa dala ataonareo malasa dala io nasy fatatsao fa manao afera tena sy ain'olona araky ny faminaniny Ezekela toko fa 12 ka ny andininy fa 7 tsy ndrivondre mandeha le 7 de zay toy ny amboadi mamiravira aza ny lehibeny ao aminy ka mandatsadra sy mahafaty aina ary mahazo arena amin'ny tsy marina aramaika ataona raha atao famitinana zany de hoe le zatra nyresany ray aman-dreny apôstôly teo sy ny baiboly toko sy andiny zay vakina teo de hoe ilay bibidy de mandany sabata ary mandika ny sabata ka manao alahady natao ny ivavahana ary mpamon'olona izy
vo marina zany to amin'ny Ezekela fa aminanina mbola ho avy ary amin'ny apocalypse 18 Babylone tena manamarina izy fa mpamon'olona koa izy varotraina mivarotra aina tena volamena sy ny vola fotsy sy ny zavatra rehetra ao amin'ny daholo ny business rehetrarehetra mihitsy anjaranao mifidy Armageddon ny resaka ny ray am'ireo tsy maintsy resy ary azo antoka fa zay efa naresy tao tendrombohitra mandresy zao amen ary zay rehetra zay momba zay nanaraka n'le tao tendrombohitra tamin'i Jesosy natao batisaka nalaina fanatany de aresy ihany keo amin'ny fakapanahy izay tsy maintsy atra amin'ny olona masina zay efa resy tany tendrombohitra manao revanche aty amin'ny Armageddon farany mbola resy ihany Daniel nge sy Ezekela ne tsy miaina am'izao androntsika zao mbola tsisy n'izany tany de efa ny fanahiny Jehova zay miasa ho any mahita hoe rehefa tonga reto mpanira tsirary ny tenin'Andriamanitra manova ny fotoana sy ny lalàna ary mihinana ny aza taka ny viravirainy taka ny aza ny olona ho aminy ary de mivarotraina izy de marina taty zany io marina amintsika zao takonarina manontany zareo erianosy be erimana hoe aiza indray ny Armageddon anankiray zany hoe ny terrain anankiray fakitsika hotoizantsika zany hoe ao amin'ny apocalypse 12 andray ny any Armageddon anankiray any an-danitra indray io mandeha ny raha fakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny apocalypse 12 andininy fa fito ka hatreo amin'ny andininy faha 7 aloha 7 9 aminaran' Jesosy ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy de naharefeo mahery tany zantsika any an-danitra ny Armageddon ny tiako na nisy manontany matetika rehefa mampianatra baiboly de misy manontany foana hoe aiza marina ny placen'lay devoly hita ty tany izy de hita any an-danitra de ho azavaintsika zany valin'izay hoe ny devoly alohany atongavana tanteraka nyty apocalypse 12 ty zay ho azavaiko rehefa avy eo dia anjelo any devoly ary lehibe ny anjely izy hoy mipandika baiboly Lucifer ny anarany fony mbola tsy ary zao tontolo zao de fa tao koa ny devoly tany an-danitra izy nahita an Jesosy izy azonao nahita an Jesosy devoly zany ny foronona fa Jesosy tsy ny foronona fefataon'Andriamanitra no mivoaka azonao fa ny anjely reto ny foronona de nivadika io devoly io ka mandra-patonga nyty apocalypse 12 ty hoe nazery izy ka tsisy toerana ho azy intsony any mandrakizay fa talohan'io izy zany de mbola afaka makany fakitsika nge ny teny anankiray ao amin'ny Job toko voalohany le izy tao Saedena zany de mbola afaka nakany an-danitra izy de nakao Saedena hoe inona indray zany création nouveau tena ataon'Andriamanitra zany hoe lehilahy sy vehivavy reo zany mety hoe lehilahy hitsy zany ny vehivavy ary tsara tare way de teo ny fitahany aitsika zao Job toko voalohany dia vakinao ny andininy fa enina sy fahavalo fantatry ny olona rehetra ny tantarany Job fa ty ny vakitsika ty mety tsy fantatry ny olona hoe nisy resaka ny fanaovana nataon'Andriamanitra sy ny devoly minaran' Jesosy ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova de mba tonga teo koa Satana tafahary taminy de hoy Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao de namaly an Jehova Satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany ka nivezivezy teny de hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mivadiny ratsy zantsika eto diako narina ry mpianao jaina de manambara mihitsy fa afaka makany an-danitra ary afaka maka ty ambonin'ny tany ny devoly satria voalaza mihitsy hoe rehefa tamin'io fotoana io zany dia tafaresaka Jehova Andriamanitra sy Satana voalaza io hoe ary tamin'indray andro no ny avy ireo zanak'Andriamanitra niseho teo anatrehan'i Jehova
de mba tonga teo kosa satana tavaro taminy zany hoe rehefa voafitany zany Damaseva de mefa makany an-danitra ndray sy taizany anao tany Damaseva de izy no tany le couple nataonao ka de ato zany Damaseva de fitany ndray Joba fa mandra-patonga ny ty apocalypse 5 ty de afaka makany izy azonao fa tany an-danitra zany taloha de misy fifaninanana ity rangaha ty zany azafa tsy rangaha fa ty devolo ty zany ny lehibe any sampam-pikomina izy ny tena kominy tao ikomy izy mba handray amin'ny plasiny Jesosy azonao mba handray amin'ny plasiny Jesosy ary rehefa fantany fa tonga nofo Jesosy de everiny hoe aty ambony tany ny avoazany an Jesosy fa fantatry ny devoly fa raha vo Jesosy de izy ny amin'ny tanakavanan'Andriamanitra fa kitsika keny teny tompo e manambara fotsiny tompo e teny amin'ny Jaona toko favalo Jaona toko favalo de fa kitsika ny teny Andriamanitra nazafanana zany raha-tsy ohatra masina ny amin'ny andininy fa 2:10 Jaona toko favalo andiny fa 2:10 toy ny Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy aleo vakitsika mihitsy ny amin'ny andininy fa 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy zay avy amin'Andriamanitra de mihaino ny tenin'Andriamanitra izany tsy hainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo mahatsy ny jiotso io de namaly ny jiosika anao taminy hoe tsy marina va ny filazanay fa samaritany ianao sady manana demony Jesosy namaly hoe izaho tsy manana demony fa makalaza ny raiko ary ianareo kosa mahava-boninahitra fa izaho tsy mitady ny voninahitro misy ray mitady sy mitsara lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona mitarina ny teniko de tsy mba hita fahafatesana izy mandrakizay andiny fa 2:10 de hoy ny jiosy taminy fantatra ankehitriny fa manana demony ianao efa maty Abrahama sy ny mpaminany nefa hoy ianao raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba nandrana fahafatesana izy mandrakizay moa ianao va lehibenao Abrahama rainay zay efa maty sady efa maty koa ny mpaminany manao anao iza moa ianao Jesosy namaly hoe raha mankalaza ny tenakao de tsy nitsinona ny lazako ny raiko zay ataonareo fandriamanitrareo izy no mankalaza tsy fantatrareo izy fa izao no malala azy ary raha hoy izy zao tsy fantatro izy tsy de ampandainga tahaka anareo koa aho nefa malala azy aho ka mitandrina ny teniny ravoravo Abrahama rainareo hahitany androko ary nahita izy ka faly 57 de hoy ny Jesosy taminy tsy mbola 10 taona akory ianao ka de efa nahitany Abrahama va hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho eo zany i Abrahama ny repere eto fa ao amin'ny apocalypse asany mazafady Jaona 17 de ny famoronana n'izao tontolo zao nataon'ny Jesosy repera zany hoe tian'Andriamanitra zany sady tiany apôstôly ampahafantatry anao an'izany hoe tsy teo hoe tsy hoe zokony Abrahama kely fotsiny izy fa talohany Damaseva talohany zao tontolo zao fakitsika ny tokony vakina andininy fa 7 toko fa 7 andininy fa 5 ranabavy anaran'i Jesosy ary ankehitriny raha eo makalaza amin'ny tenanao de amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izy mametraka mihitsy Jesosy eto le hiatrika an'le ary ady lehiben'Andriamanitra sy toa Armagedona miara hiady amin'ilay fanahy anankitelo izay mivoaka mivavany sahona de ny demony sy ny bibidia ary mpaminany santo de milaza izy manao hoe fony mbola tsara zao toy zao dia efa niaraka nanana voninahitra tamin'Andriamanitra ray izy azonao ary izy mivoaka avy ao amin'Andriamanitra fa tsy noharina izy fa ny devoly no natsangana nasiana anjely taty orina lasa mifandrafy amin'ny Jesosy azonao de toizana ndray mbola hotoizana io vakitsika ny andininy fa 420 mbola Jesosy any no miteny raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo zay nomenao ahy mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao io voninahitra io zany ny ediva ny Losifera taminy ary afahan'ny Losifera miakamidina teo amin'ny mahanjelin'Andriamanitra azy alohan'ny atongavan'ny apocalypse 12 ka le Armagedona fahatelo resantsika ty de le apocalypse 12 any an-danitra hoe nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny Mikaela zany maharamila ihany ko anjelin'Andriamanitra tahaka ny Losifera fa Mikaela nijanona niaraka tamin'i Jesosy fa Losifera nitarika fikomina de niady reo azonao fakitsika ary ny apocalypse 13 12
apokalypsa 12 lefa mivakina teo iny andiny fa fito vakitsika lefa mivakina teo iny lizy dia voalaza tsara mihitsy hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady ilay dragona niady tamin'ilay dragona de ilay dragona mban'ny anjeliny kosa de niady io dragona io nefa niary amin'ny Armageddon am'le anaky telo zany efa resy tany an-danitra izy efa resy izy saika nanresy izy tany misaidena fa voavonjin'Andriamanitra Adamaseva de novonjena ndray ny tarana karaha ty tamin'ny Batisa saika nandresy izy nanantena fandresena izy tany tendrombohitra fa tafavoaka Jesosy azonao saniady izy tany an-danitra ary resy izy zao fa azera any amin'ny Armageddon zao andro tsika zao mitarika izy dragona bibidy mpamina ny sandoka amitaka ny mpanjaka hoakany mpanjaka ny tany mba hiady am'le andro lehibe n'Andriamanitra tsy to ho anao zay mijery an'izao TV7 fois zao miaina zao fandaran'izao tsy miforononay zany ary tsy avy aminay fa fonimbola tsy ary zao tontolo zao de fantatra ny tantarany tany fa tsy maintsy Jesosy any no mpamonjy azy ary zay mino ny Jesosy no vonjena zay mitandrina ny didiny no tahin'Andriamanitra ino ary zavatra nitranga rehefa nisy ny Armageddon na tany an-danitra ny andiny ny fahavalo ny andiny ny fahafito vakio ndray mandeha sy ny fahavalo ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tam'ilay dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeliny koa de niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera lay dragona de lay menarana ela zay atao hoe divolo sisatana izay mamitako zao tontolo zao de nazerany nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy stop resy zany ny devoly tany an-danitra Armageddon na tany de nanaraka azy nazera niaraka taminy devoly ary ny objectif rehefa tonga voazera izy de hoe mamitaka izao tontolo zao azonao ilay saika namitaka sy mitondra fampahoriana tamin'ny Joba sitra ny Joba avy eo ilay namitaka ny Adamaseva ilay namitaka ny Datana sy Kora sy Abirama ilay namitaka zao karazana mpanjaka zao manao final am'ty Armageddon resahan'ny Baiboly azavain'ny apôstôly Benjamin mpanomponareo ty hoe tandremo fa miarona tahaka ny liona ny devoly mitady zay arapany fitaka ny any tanany ary milaza toa marina ny zavatra resahany nanova ny sabata ho amin'ny andro hafa izy nanangana mpanompony koa izy tahaka ny hoe nisy ny apôstôly de nanangana mpanompony hafa izy izay voalaza hoe bibidy mpamina ny sandoka lasibatra ny olona fantatry Satana fa tsy verina antsony izy fantatry Satana fa zay anaradian'i Jesosy de ampiakarina ho vady ampakarina ka andova amin'ny fiainana mandrakizay mandra-pahatonga an'izay mandrovotsy izy angoniny dragona bibidy mpamina ny sandoka ho any mpanjaka ny tany anangona azy amin'ny adina le andro lehibe n'Andriamanitra tsy to aiza misy anao zao fotoana zao any am'le voafitaka ve sa any am'le mijanona mijoro mazava araky ny fahamarinana famantarana inona ny any aminao sabata sa alahady ny marika fantatry fa kristianina ianao marika ohatry ny Peugeot fa ny anarana zay misy anao kosa ianao malala azy ary fiankofana isan-kerinandro aiza ianao ny akohaka ao am'le voalohany amin'ny herinandro sa le fafito valeo ao anatin'ny fonao zany raha resy lahatra an'izany ianao mandra-pahatonga any amin'ny sabotsy amin'ny fandaliana-pinoana de raisina ampitiavana ary tsy tabataba zay hoe ty le olona avary ty le avary fa manana finoana an' Jesosy de raisy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana manokana izy fa mandondombaravarana io dragona io zao e vonao amarininy tamin'ny septambra oa ny fiarahany tamin'ny mpanjaka ny tany ary reo mpanjaka ny tany reo samy ty azo zao zao tika zao fitapakita tao ambadika tao eniry zay eniry tsika de amaly ny zavantany zany ianao izay kosa anoho ny fanazavana ny fandarana Armageddon